Ambaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana iresaka mikasika ny dia indray tsika. Dia ara-panatanjahantena izay no tena horesantsika fa tsy hoe dia araka ny mahazatra azy akory nanomboka ny voalohany volana mety eo ka hatramin'ny faha-efatry ny volana mety dia nikarakara fampiofanana amin'izay fianarana mandihy izay ny bodisentera niaraka amin'ilay mpandihy malaza Michel Jojo. Les jambes toujours tendues. Des perpendiculaires au miroir, et tout tient ici, comme message de lise. Les tarifs de tout de droite, on a un cheville, et on cheville à l'eau. Ça, c'est on a le cheville, et puis vous croisez en avant, vous avancez d'abord en présentant la pointe. Fombiazana tanteraka ny an'i Michel Jojo sy ny bodisentera tsy an-tanimena tamin'ilay hetsika afampiofanana ireo mpakafy ny dia ara-panatanjahantena. Ireo vehivavy ny tena hita oliana amin'ity dia ara-panatanjahantena ity, nisy mihitsy moa ny fampianarana manokana nomeny Michel Jojo ho an'ireo mbola tsy mahay. Ny paume de la main, tia tany terena dia atodika ny vehivavy mihitsy ny paume de la main, todika any aminy, todika any aminy any. Ny tanana la droite ny dia dranatsantana, napetraka eto amin'ny, eo tsara, eo ampoa eo amin'ny fotony elika. Akombona makarena amin'ny platy. Sao dia raisina loatra le vehivavy fa miantony misy marié amin'ity courbure ity le foto-keliky ny vehivavy dia apetany amin'ny tanana. Ary ny tanany vavy kosa manaraka ny courbure ny kodiny milalo zay mamonjy velany solika. Résultat amin'izay midy tanteraka ilay tanana. Dia mafisy ny vehivavy ity kility tsy avela midiny fa tsy ndriky zay manko tsy ndriky tsy latsaka tsy ndriky tsy latsaka alatsaka tsy latsaka dia eko zany présence les partenaires. Ilaina amin'ny fiainana andavanandro ny dia hoy ireo mpandray anjara no sady ihany koa mitaiza vatana. Mahafinaritra be mihitsy ny fahitako an'ilay izy sady instructif ilay izy me remettre en forme koa. Inona ny tena tonga hoe mety azonao manokana amin'ilay fanaovana an'ilay izy? Fahaizana aloha ilaina koa ilay izy rehefa ohatra hoe manao an'ilay mamonjy soirée ohatra dia ilaina ilay mahay danse de société sy danse latine dia remettre en forme koa ilay izy hoe ngeza be ianao anenana tena kely manao sport. Mora hay ve ilay danse? Ie, mora hay ilay izy ka mora hay sady misy teknika be dia be ampianarana mianatra fahazam-pao mihitsiny dia mahafinaritra be mianatra an'ilay izy mianatra tsikelikely mihitsiny. Azo lazaina ho tratra ny tanjona hoe Michel Jojo raha ny fahazoton'ny ireo mpandray anjara. Androany zany nanomboan'ny stage ataon'ny beauty center dia tsy danse sportive ary aloha nanomboka androany fa ny discipline rehetrarehetra ka nanomboka tamin'ny hip-hop enfant tamin'ny roa moa zany izy io dia ny hip-hop adulte tamin'ny telo sy ny danse classique enfant tamin'ny efatra dia ny danse sportive zany nanomboka androany tamin'ny dimy dia mahafinaritra fa première séance dia fa maro le olona liana an'ilay izy kanefa mbola antenena fa ia maro hatrany ianareo any an-trano any izay mijery dia asaina anatrika an'ity stage de découverte ity. Ny nampitaina manokana nandritra ny stage dia ny notion de base ny danse sportive latine zany ireo technique de base de pied, de main, de buste ary ny fomba famindra ny règle de déplacement anatin'izany danse sportive zany ka ny cha-cha no nanomboana anazy. Raha pitsy kosa dia ny salsa danse latino no ny tenany atongavanareo aty. Liana amin'ilay atao hoe dia ve ny malagasy raha ny fahitanao azy? Ny malagasy dia tena liana ny eto andrenivohitra aloha indrindra liana an'ilay danse de salon sy danse sportive fa malagasy dia efa mandihy foanafoana na dia mbola tsy nisy ary le danse reny fa aty andrenivohitra tena hita tanteraka fa miroborobo zazakely telo taona ary dia efa manao an'izany danse sportive izany indrindra fa lehibe porofon'izany ny stage izay natao. Ino moa zany no tena atao hoe tanjonareo anatin'ity hetsika fampiofanana? Ny tanjona voalohany aloha dia fampahafantarana fisokafan'ny école sy ny discipline rehetra atao amin'ny beauty center izay manomboka androany danse de salon, danse sportive, ny danse urbaine ary ny fitness rehetrarehetra. Fa alohan'izay dia manome fahafahampo an'ireo olona liana ny dihy
ka ato amin'ity beauty center ity nahitanao ny technique de danse ny toerana fahanao mipratike an'izany danse izany ary mamaha ny olanao amin'ny lafiny danse rehetrarehetra izay zany dia mieritreritra ny anofana ireo spécial mpanao compétition sy andefakizy solotena na ny ivelany ary mbola itoy moa ity fampifanana ity ary anivon'ny sekoly indray ny tanjona ka manomboka eo amin'ny 3 taona ka hatramin'ny 10 taona indray nomena izay fampifanana mandihy izay